Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenana nitondra tokiazava. Na tamin'ny andro fahiny na amin'izao androntsika ankehitriny izao dia miantso olona mandrakariva Jesosy mba ho mpiara-miasa aminy. Anisan'izany ity tovolahy Hollandais anankiray antsoina hoe Van der Kemp ity. Tena atao anatin'ny fahoriana tokoa no nanekeny hiara-iasa tamin'i Jesosy satria maty rendrika antsambo ny vady izay malalany tokoa sy ny zanaka tsy fony. Na dia dokotera ambony fahaizana indrindra aza i Van der Kemp dia tsy nahavonjy ny ain'ny olo-malalany tsy horombahany fahafatesana izany. Hene manataoriana io fahoriana izay nanjoa azy io dia indro fa nanolotra ny fony ho an'i Jesosy Kristy i Van der Kemp ary dia nanolo tena ho misionera tao Afrika izy. Niasa nandritry ny 320 taona tao Afrika i Van der Kemp ary dia maty sy nalevina tao izy. Na amin'ny fahoriana tokoa na amin'ny fifaliana dia manana ny fomba izay hiantsony Jesosy ianao mpiara-miasa aminao izy. Mahay zary manongila tsofina mba handrelay feo malefaka ataon'i Jesosy. Manasanao izy mba ho mpiara-miasa aminy, mba hanananao fiainana azo antoka mandrakizay. Izao mantso no antsony arak'izay voalaza ao marika toko voalohany andeny 17 manao hoe ary Jesosy taminy andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Anisan'izany ve ianao? Lefioni fanantenana nitondra tokiazava. Antokopihira antsany avo. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tonight
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Ny fiarabana hono tsy lany amamina ka dia faly izahay atao amin'ny feo fanantenana miarabanao. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika satria noho ny fahasoavany dia afaka mifampitafa eto. Ankasitrahana trano ny fanohizanao manjoy ny AWR. Antenaina mba hitondra soanao ny fiarahana ho dia mino finaritra tompoko. Efa nisy vitsivitsy ihany izay ireo anarana sy tantara fohy ireo olona hitantsika ao amin'ny Baiboly no nresahana teto amin'ny fandaharana. Anio indray isika dia iresadresaka mahakasika ny Hagara. Iza moa Hagara? Ary inona no lesona tsoahantsika amin'ny tantarany? Tsy anarana tena fandreo atsofintsika amin'ny andavanandrontsika ny anarana hoe Hagara. Tsy Hebreo tahaka ireo olona ifandresahana teto izy, fa Egiptianina. Ny anarany dia midika hoe mielina na vahiny na mandalo amin'ny teny Hebreo. I Hagara dia mpanompo vavin'i Sara, vadiny Abrahama. Efa samy resahantsika teto avokoa ny mahakasikasika azy ireo. Andeha ho fantaritsika ny toetra mahiziny hoe Hagara, araka nefa fiainontsika mahazatra. Olona malina sy maudimaudy izy, ary alohan'ny zavatra rehetra dia mitandrina tsara amin'ny tombontsoan'ny tenany izy. Olona tena mahatambava ny hoe Hagara. Tsy mamoaka ny eo am-pony moramora izy, ary olona azo heverina ho tsy mora taitaitra, tsy malaky miredredra ny hoe Hagara. Olona sarom-pantarina zany izy. No ireo toetra manokana mahizy ny Hagara ireo no mahatonga azy ho beaya, tsy mahatokotoky, mailomailo mandrakariva, kanefa somary sarokenatra raha nomboka ifampiresaka amin'ny olona izay tsy fantany. Ny hoe Hagara ihany koa dia tia mandany indrindra ny herim-batany. Ny fanatanjahantena zany dia tena mandrafitra ny anjara asany tokoa. Tsy salasalana no izy mavitrika sy mitandrina ny fahasalamany. Zay no anton'izany. Averina mandrakariva fa ny fomba fiainantsika ny tena mamaritra ny mahasingatsika. Ka ny rariana dia mba hisafidy fomba fiaina mahasoa isika. Ny tantara dia manambara fa satria momba na tsy miteraka Sara dia nomeny ho vadiny Abrahama i Hagara mpanompo vaviny Egiptianina mba hahazoany Abrahama taranaka. Ary dia i Hagara no tonga reniny Ismaela, izay fantatsika fa ny andohan'ireo Arabo. Raha ny tantara ao amin'ny Baiboly no vakiana, izay anasananao tokoa ny hamaky izany ao amin'ny Genesis 4:12, dia nisy tsy fifanarahana teo amin'ny Sara sy ity Hagara mpanompo vaviny ity rehefa nanananaka tamin'ny Abrahama tompony izy. Hany ka nisy olana teo aminazy sy Sara mpanompo vaviny, dia nandositra Hagara tany amin'ny loharano iray tany an-tany efitra. Tsy nahafoy any Hagara nefa Andriamanitra, na dia vahiny azy izy, na dia nisy fahadisoana nataony aza, izay nahatonga ny Sara tompo vaviny hampahory azy. Niresaka tamin'ny Hagara ny anjelin Jehova, nampiverina azy ho any amin'ny Sara tompo vaviny, ary nanome toky azy fa ho maro indrindra ny taranany, ka tsy ho azo isaina izy noho ny amarony. Move tsy izany tokoa no hitantsika, maro tokoa ireo Arabo. Rehefa nandre ireo teny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany i Hagara, izany hoe tamin'ny Ismaela zany, dia nanao ny anaran'i Jehova izay niteny tamin'izy hoe Andriamanitra izay mahita. Na dia vahiny Egiptianina azy izy, dia nahita azy Andriamanitra. Tsarovo mandrakariva ry mpiaino namana, fa na vahiny ianao, na iza, na inona ataonao,
dia mahita anao mandrakariva Andriamanitra, na ho aiza ianao na ho aiza, na ho any amin'ny tany be olona na ho any amin'ny tany tsy misy olona toa ny Agara, ao amin'ny tantara, izany hoe tany amin'ny dezera na tany efitra, dia hita n'Andriamanitra foana, ary afaka miditra nitsehatra eo amin'ny fiainanao izy raha manaiky an'izany ianao. Na dia tsy zanaky ny teny fampanantenan'Andriamanitra aza Ismaela zanaky Abrahama sy Agara, na dia vokatry ny kajin'olombelona aza no nivadiany Agara tamin'ny Abrahama, izay niteraka olana maro tao anivon'ny ankonan'i Abrahama, dia namindra fo sy namela heloka ilay Andriamanitra be fitiavana, ka nanome vahaolana teo amin'ny savorivory-nisy, fa tsy nanova ny teny fampanantenany tamin'ny Abrahama akory izy. Andray lesona iray hafa koa isika. Andao hitoky amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Anaiky ny sitrapony, fa tsy hitady vahaolana izay verintsika mety etsy seroa, tsy hitady vahaolana amin'ny olombelona, fa ny vokatry ny safidintsika dia tsy azontsika fidiana mihitsy. Ny safidin'ny Sara zao, izay nanolotra ny Hagara mpanompo vavy ny vadiny Abrahama, dia niteraka savorivory tao tokantrano voalohany indrindra aloha, ary nihitatra hatramin'ny taranan'izy roa vavy ireo izany. Raha vakitsika ny voalazan'ny Galatiana toko 4, 2:7-20 dia ho hitantsika ny toy ny tantaran'izy roa vavy ireo. Andao anefa vakiana mihitsy. Atombontsika hatreo amin'ny 2:20, fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevy-vavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevy-vavy dia nateraka araka nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa, ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana, dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia, ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny. Fandevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema any ambony kosa izay rentsika dia tsy mba andevo. Mitohy hatrany ny tantaran'izy ireo noho ny safidy na vokatry ny kajin'olombelona, fa tsy niandry ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ry mpiaino, andao hitoky amin'ilay Andriamanitra mahita ny atao rehetra isika. Anaiky ny sitrapony, izay matetika tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika olombelona, kanefa ny sitrapony no mahasoa antsika. Koa dia manentana anao mandrakariva anaiky ary hitoetra eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Dia hatreo indray ary ny fandaharana tsara ho fantatra, Zoanitra sy Sama no ny farimbona nahatotosa izany, dia mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Tsy hoe lava volo akatoka akory ka atory tsy miondana, ary tsy ny lava-tanana anakarana ihany koa ka hitsabaka melonzinga, ary tsy hoe maika ny teny ka tsy arabanao mpiaino. Arak'izany dia ankafaliana no anolorana anao ny araba omba ampirarinjo. Melohan'ny hitondrana ny fiarah-mianatra dia hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, indretondray izahay izay miara-mianatra ny teninao, tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Meteza ianao hanolotra ny fanahy no masina,
anazavany teny ary ampitoetra izany teny zany atiana mponina tsirairay avy mba hiteraka ainga avao sy fomba fiarahana aminao vaovao indrayne izany teny nao izany dia mitenena Jehovah fa miaino no mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy toejavatra miteraka faharesena sy miteraka fahavoazana sy olana goavana ary miteraka fahafatesana mihitsy aza indraindray eo amin'ny fiainana izay tsy fantatsika hoe iza no nahatonga izany fahavoazana izany. Indraindray anefa dia isika ihany no nahatonga ilay olana sy fahavoazana. Andeha nge hijery tantara anankiray isika, tantara ao amin'ny Baiboly izay voasoratra ao amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany 120 ny 1 ka hatramin'ny 410 no iarahantsika mandinika amin'ity anio ity. Dia hojerevantsika amin'izany aloha manomboka eo amin'ny 1 sy 2 satria misy toejavatra izay niteraka fahavoazana ao. Zao vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Satana nitsangana ampididoza tamin'ny zanak'Israely ka nanome saina ny Davida anisa ny Israely. Dia ho Davida tamin'ny Joaba sy tamin'ireo lehibe ny vahoaka. Mandehana Esau ny Israely hatrany Berisheba ka hatrany Dana ary ento aty amiko ny isany mba ho fantatro. Ny olana zany dia nisy fanomezana saina avy amin'ny Satana izay niteraka firehariana ary rehefa nirehire dia lasa nizaozao sy lasa matikambo loatra Davida satria vao avy nandresy anady ny Filistina sy ny rehefa hita izy. Dia rehefa nomeny Satana saina dia nasaina ny saina zany ny vahoaka. Tamin'izany fotoana izany mba nisy olona ihany niteny tamin'ny mpanjaka mba tsy hanao izany fanisany izany sangy tsy resy tohika amin'ny mpanjaka. Dia nasena ny saina ihany ny zanak'Israely. Eo amin'ny 1:7 teo izy hoe fa ho Joaba Jehovah ne ampitombo ny olony ho injato toy izao na firy na firy. Fa moa tsy mpanompo ny tompoko izy rehetra ry mpanjaka tompoko. Ka inona indray ny tediavan'ny tompoko izany zavatra izany? Nahoana no dia ampahadiso ny Israely nefa tsy azony Joaba ny lavina ny teny ny mpanjaka. Ka dia niainga izy ka nitety ny Israely rehetra dia tonga tany Jerosalema indray izy. Tsy narisy tohika ny mpanjaka i Joaba sy ireo olobe na dia efa nandrara sy nampitandrina azy mafy aza fa dia nasaina ny saina ihany ny zanak'Israely. Eo amin'ny 5 dia hita hoe nanao ny didohany ihany ny mpanjaka. Dia zao mivaky ny teny. Ary dia natolotry Joaba ny Davida nisan'ny olona voalamina. Ka nisy iray hetsy sy iray alina ny lehilahy mahatatsabatra teo amin'ny Israely ary 7 alina sy 4 ny lehilahy mahatatsabatra teo amin'ny Joda. Izany hoe rehefa natambatra ny fanisana dia nahatratra 7 alina sy 5 hetsy sy iray tapitrisa ny isan'ireo lehilahy mahatatsabatra teo amin'ny Israely sy teo amin'ny fokony Joda. Fa zao ny Levi sy ny Benjamina kosa tsy nety ny saina satria fantany ny vokatra aterak'izany fanisana izany. Dia zao mivaky ny teny eo amin'ny 7 ary tsy sitrak'Andriamanitra izany zavatra izany ka dia namely ny Israely izy. Ny zavatra mampalahelo dia zao: ny mpanjaka ny nanao ny ataony nefa ny vahoaka indray ny nahita faisana. Ny firenena ray manontolo, ny fiangonana ray manontolo ny nahita faisana. Ary indraindray ary ho anao ray mpianakaviana rehefa ianao no manaonao foana dia ny tokantrano ray manontolo no mahita faisana. Fa zao eo amin'ny 9 dia soa ihany fa tonga saina Davida.
dia izao mivaky ny teny eo amin'ny andininy fahavalo io hoe ary hoy Davida tamin'Andriamanitra, efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao aho, esory ny heloko ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe tokoa aho. Tsapany Davida fa nanota izy, ary tsy ota kely fa ota feno adalana. Dia nibebaka Davida, ny akeliko izy dia niresaka tamin'Andriamanitra indray, ary rehefa avy eo dia nalefan'Andriamanitra ilay mpahitany Davida ka niresaka taminy. Izany hoe amin'ny Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra, amin'ny Andriamanitra be famindrapo azy, dia naniraka olona indray izy hiresaka amin'ny Davida mba ahafahana mifampiraharaha amin'ny Davida. Da zao mivaky ny teny eo amin'ny andininy 7:12. Ary io Jehova tamin'ny Gada mpahitany Davida mandehana ka lazao amin'ny Davida hoe, izao no lazain'i Jehova, zavatra 3 no apetrako eto anoloanao, ka fidio izay iray ataoko aminao. Ary Gada nakany amin'ny Davida ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehova, mifidia mosary 3 taona va, sa fandringanana eo anoloan'ny fahavalonao 3 volana, raha tratry ny sabatry ny fahavalonao ianao, sa ny sabatry Jehova dia arety mandringana no amelon'ny tany ateloana, ka ilay anjelin'i Jehova andringana eran'ny tanin'ny Israely rehetra, koa evero tsara izay valo ny entiko miverina any amin'izay naniraka. Ry mpiaino malala, mbola niresaka indray Andriamanitra, ary mbola nanome safidy ny mpanjaka indray izy amin'ny valiny zavatra izay nataony ny mpanjaka. Tadidio tsara fa Andriamanitra ihany no afaka manome safidy toy izany noho ny famindrapony tsy hitalany. Dia izao ary ny valiny teny izay nataony Davida eo amin'ny andininy 7:12. Ary io Davida tamin'ny Gada, indrisy poritra loatra aho, nefa aleko ho azo ny tanan'i Jehova, fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azon'izay tanan'olona. Sofa nahazo saina avy tamin'i Jehova Davida, raha nomeny Satana saina izy tary aloha ny amin'ny anisanany Israely, dia nomeny Jehova saina kosa izy ankehitriny ny amin'ny anavotana ny Israely indray, ka dia nisafidy izy fa aleo Andriamanitra no manafay, satria fantany fa ny famaizana avy amin'i Jehova dia mitafy famindrapo. Nefa na izany na tsy zany dia nitanterahana ihany ny didim-pitsarana feno famindrapo izay avy amin'Andriamanitra, araka ny voasoratra eo amin'ny andininy 4:20, manao hoe, dia nasian'i Jehova arety mandringana ny Israely ka nahafatesana 7 alina ankizy. 7 alina no isan'ny matin'ny arety mandringana, vokatry ny atsirambona sy ny fanaovanaovana foana izay nataony Davida dia ny fanisana ny Israely izany. 7 alina no ringana. Fa zao rehefa nifoana tamin'Andriamanitra Davida dia nanorina alitara ho an'i Jehova izy, dia natsahatra Jehova ny fandringanana. Eny amin'ny andininy 5:20 sy 7:20 no misy an'izany. Amin'ny tsy mety ataontsika ka miverina amin'Andriamanitra indray isika, dia tsara ny manorina alitara ho azy, dia atsahatra Andriamanitra ny famaizana antsika. Izany hoe raha sanatria ka misy fahotana na atsirambina izay nataonao, dia miverena amin'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra, ary atsangano ny alitara ao tokantranonao, dia ny fifampiresahana amin'Andriamanitra sy ny fanomezana voninahitra azy. Eto amin'ny fandarana dia izao ny azo ataoko aminao manao hoe, arak'izay voasoratra amin'ny Jeremia 7:12-13 manao hoe, izao no lazain'i Jehova, aoka ny endry tsy irehere amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehere amin'ny heriny,
aoka ny manan-karena tsy irere amin'ny areny fa izay tehirere dia aoka irere amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany fa izany no sitrako ho Jehova. Ho anao izay miaino izany ankehitriny, raha tehirere ianao dia aoka irere ny amin'ny fahalalana sy ny fahafantarana any Jehova. Ry mpiaino havana, impiry moa isika no nanao tahaka ny Davida tratra ny fahalemena, tsy manontany ny hevitr'Andriamanitra ary oetiny fisainana diso toerana ka lasa manaonao foana, dia tratra ny tsy fahombiazana sy tratra ny fahafatesana sy ny fahalavona ary ny fampotehana mihitsy aza indraindray. Raha ohatra ianao ka hanao zavatra dia manontanian'Andriamanitra. Ny faniriako dia izao, ny amalitsika ny antso izay ataon'Andriamanitra amintsika manao hoe miverena amiko ianao, miverena ianao ry Israely mpiodina ho Jehova. Tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho, fa hamindra fo aho ho Jehova ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Hiverina amin'Andriamanitra tokoa ny isika raha tojo izany fahotana izany, ary dia tsy hitahiry fahatezerana amintsika mandrakizay Jehova. Ary rehefa tsy hitahiry fahatezerana amintsika Jehova dia ianao izao no anisan'ilay tsenan Jesosy rehefa ho avy tsoelany amin'ireo olon'anitra izy. Ary dia iaona aminy tsika amin'izay fotoana izay, satria na amin'ndrano fo na dia nanao ny tsy mety aza. Andriamanitra ne hitahiry izany famindrapo izany aminao isan'andro isan'andro, ary anala kosa ny fahatezerany mandrakizay dia anisan'ilay olo-mijeny ianao ary ara-paly amin'ny any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay homanino ary sy homanino anao. Amen. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Tarika hanitry Kristy. Miantsanao atriny ela Jesosy, maniry mafy amonjy anao, henonao foana fa tsy nahoana. Teny fandavana sy atakandro hatrany no nataonao mbola tsy androany, findray androany. Efa impiry moa izy no niangavy anao an'olo tena saingy indrisy, tsy nekena. Ny sarobidy indrindra no natolony ho famonjena hatramin'ny ainy, dia nomeny ka mbola hinon'indrare no azony atao vao anaiky hovonjeny anao. Tsy misy intsony ane ny mihoatra noho izao, nefa toa tsy mahatatra anao, mahonenany ny safidinao, saingy tsy terena ve
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Ny fifaliana ho anaindray ny miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana fokarany feo fanantenana makasika ny fiaina mpanambadiana, ny fiaina tokantrano amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany. Fa ny teny fahatoantsika amin'izao dia makasika ny fanambadiana. Sahoana Rose fa miarabany Rose tsika. Miaraba anao namana Ilion ary finaritra ihany koa miaraba anao mpiaino. Mialoha ny idirantsika amin'ny loha hevitra natao ho an'ny androany, mbola mitoy ihany mikasika ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana dia manasanao izay iaraka hivavaka aminay. Raisany an-danitra misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay. Tezainao zahay amin'ny fiaraha-miasa aminao, mianatra dia mizara ary mampiatra mba ahitana isoa amin'ny fianarana izay raisinay avy aminao. Tonga amin'izao fotoana izao zahay makasika ny fandarana amin'ny fianakaviana. Mangataka anao izay tompo hanome saina anay, hanome saina ny mpiaino atakatra tsara izay tiana ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny ary raha fitinina ny zavatra resantsika teto teo aloha makasika amin'ny fiomanana amin'ny fanambadiana dia niresaka tsika makasika an'ireo fepetra na kritera hifidianana izay ho namana, fijerenany toetra, ny taona sy ny sisa be dehibe ny afatra ny ampita teto izay inoko fa azonao averimberina amin'ny alalan'ny Facebook, ny podcast, ny YouTube sy ny sisa. Fa hotozantsika ny resaka makasika an'izay androany inoko fa betsaka indrindra fa isika tanora no efa liana dia liana makasika azy ity.
Anisan'ny zavatra notsindrina mafy teto namana Roziana le hoe tena mila mifankafantatra mihitsy ary tsy hoe rehefa mpifamofo fotsiny fa milohany idirana amin'ny hoe fifamatorana ao amin'ny fanambadiana mihitsy mba fahatarana hoe mety ho namako mandrakizay ve mety amin'ity olon'ity sa afaka ho vady mihitsy fa tsy hoe rehefa tianao ary tianao dia tsy maintsy ho vady tsia hoe mpinamana be afaka mikorana miaraka manao sorti miaraka amin'ny lanonana mifankahazo saina foana amin'ireny lafin'ireny fa amin'ny lafiny hafa manahoana resantsika ohatra hoe ny fitantanam-bola ve afaka mifanaraka misy mantsy ohatra hoe lehilahy ihany no mitantam-bola dia izay omeny vadiny ekenao ve zany takan'izany koa hoe rehefa tonga ny tokantrano ianao vo hoe tandremo le namana taloha za tsy mila an'ireny indrindra moa fa sipa taloha efa mifanaraka ny amin'izany milovy sa rehefa ohatrany vo mifandona momba an'izany takan'izany koa ny amin'ny zaza teraka ny sasany dia hoe any ana tsy misy an'izany feperan'izany fa ny ana zay mivoaka eo dia tezaina daholo be dehibe ny fifandraisana amin'ny rafozana lasy ny vavy manahirana daholo ireny sy ny maro hafa ihany koa noho izany fantaro amin'izany lafiny rehetra zany mihitsy ilay olona ary atao cœur ouvert tena hoe ampitiavina raha tena tianao io olo io tsy voatery ho vadinao any fa zay sahaza azy ny vadiny rehefa be loatra ny zavatra tsy hifanarahana tsy tokony hivady ny olona anankiroa dia renrehetrareny sy ny maro hafa zay azonao an-tsaina dia mila resahana miloha fa ny fikarohana dia nalalàna fa raha be loatra ny zavatra tsy hifanarahana zany amin'ireny lafin'ireny dia aloha mijanona mpinamany le fiarahana mahafinaritra ihany zany no iarahana satria mpinamana fa resaka fanambadiana zavatra hafa mihitsy zavatra lalina dia lalina ny fanambadiana ikena fa ny fahasamihafana dia fahasamihafana tokony ho afaka mifameno fa tsy ampiady ohatra hoe ny iray mpirobaroba eo amin'ny fitantanana ny anankiray kosa mahay mitsitsy satria mitsinjo lavitra azo ifampitezany zany tsy maninona afaka nanahery miasa mangina amin'ny ankilany ny anankiray mba hisiny ny fifandanjana ao atokantrano ao fa tandremana tsara mba tsy ho be loatra reny fahasamihafana ireny hiteraka olana ny tsy misy fahasamihafana firy aza mbola misy olana zay mampifanditra maika fa misy fahasamihafana be dia takan'izany koa milafi ny ara-taona efa no amafisiny namana Elion tamin'ny fandaharantsika teo aloha ihany koa fa tsy ampy raha hoe fifantonana ara-batana fotsiny no entina manorina tokantrano eo amin'ny lehilahy sy vehivavy ary natsidiny teto ihany koa ny amin'ny resaka taona amin'ity an'io ity namana Elion dia antenainay fa azonao azavaina misy kokoa ampiaino hoe lafin'inona eo amin'ny fiainatokantrano moa zany mety isy fiantraikany amin'ity resaka elanela taona ity raha be loatra le izy dia miteraka olana satria génération samihafa mihitsy zany ny mivady raha mifanakaiky loatra koa dia miteraka olana satria ny vehivavy dia matotra milobe ny lehilahy 20 taona farafakeliny dikan'izay ekena fa misy ny exception mety foana fa ny exception manamarina ny fahamarinan'ity voalazy ity le olona zany raha ohatra hoe 2 taona dia 2 taona no mivady 2 taona le lehilahy 2 taona le vehivavy dia tsy maintsy hitaiza zaza zany le vehivavy zay zany tsy mety amin'le hoe fanakaiky loatra dia fa raha hiditra amin'izay ianao zany dia fa miomana ny amin'ny vokany satria ny lehilahy ela be vao matotra be lalao be na efa manambady aza dia be lalao be mila fatra-pahamatorana ilaina ny olona anankiray vao manambady efa ndraisana teto kanefa mbola averina ihany 20 taona ny olona vao volosaina vao feno tsara leo cellule nerveuse ao amin'ny atodoha eo vao feno isany ary any amin'ny 15 taona vao tena ekena ho matotra ny olona anankiray tsy hoe tanteraka amin'ny fahamatorana fikena amin'izay fefa mba afaka miditra lalina
fa ny lehilahy mbola mety ho tarabe tena tarabe an'izay mety 30 dia izay ny hoe aleo diso tara toy izay lasa lora resaka fanambadiana satria lasa manenina sahala amin'ny hoe tranobe n'Antananarivo izy lasa loandray ny manenina aleo afapo tsara dia izay vao miditra amin'ny fanambadiana na dia ekena aza fa tsy maintsy misy ny tsy fahatanterahana. Dia anjaranao zany zao ny manao kajikajy hoe tokony ho firy ny elanela taona idialy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Izay zany namana Elion mahakasika n'iny elanela taona iny fa amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe tsy voafetra ny taona akory ny fitiavana. Ya, zay tokoa aloha hoe tsy manana taona ny fitiavana izay amin'ny ankapobeny. Ary Fa ilaina ny mamantatra an'izay mba hialana mialoha amin'ny izay mety ho voka-dratsiny eo amin'ny fiarahana. Mahakasika indray ny resaka fari-pahalalana sy fari-pahaizana izay namana Elion mba tiana indray mba ho voaboasana amin'ny mpiainontsika amin'ity anio ity satria anisan'ny nasongadin'ny mpandalina izy ity ho anisan'ny kritera anankiray eo amin'ny safidy. Manao ahoana ny fipetrak'izay eo amin'ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy. Tena olana be io. Lehilahy anankiray na vehivavy anankiray nianatra be, tena nianatra be izy tena nandany fotoana betsaka tamin'izany ny fanandramana nananany vokatr'izany koa mbola eo an-daniny. Manambady olona anankiray tsy ampy fahalalana, tsy maintsy hifanakalo hevitra nefa ao an-trano ao, tsy maintsy misy fanapa-kevitra ho raisiny. Dia azontsika tsaina ny vokany. Ny fianarana rehetra nataon'ilay nianatra dia ho ampiriminy, ho ampandeferiny mba hahafahany mifanaraka amin'ilay tsy nianatra. Indrindra moa raha autorité raha ilay tsy nianatra dia ny autorité izany ilay olona tia mampiatra fahefana, tia mampiatra ny heviny, mampanjaka ny heviny ireny, ny fahalalana nefa ambany dia tsy maintsy milefitra le mahay mba hahafahana mifanaraka amin'ny le anankiray. Zava-dozana zany mielanelana rehetrarehetra Rosiana dia mametraka olana, indrindrandrindra ty lafiny ara-pahalalana ity, ara-pahaizana ity. Ka tsy hoe fa tiako ianao dia mety foana tsy mety zany fa tsy maintsy misy fiatraikany ratsy dia ratsy eo amin'ny olona anankiroa izay hivady zany. Ka jereo kaiky mikasika an'izay. Tsara fantatra izay. Misaotra ny namana Elion, matetika vao resaka ihany koa namana Elion ny firehana ara-pivavahana. Efa voalazanao tamin'ny fandaharana teo aloha ihany izy io fa andeha amafisina indray. Tsara indrindra raha mitovy ny finoana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tokoa moa ao amin'ny Korintiana 2:9-4 dia manao hoe aza mety asiana zioga tsy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Isy firindrana be dia be mihitsy ny ara-panahy ampivady. Io ny lakile fototra izay isian'ny firindrana eo amin'ny lafiny hafa rehetra. Ohatra amin'izany ny ara-materialy, ny ara-tsaina, ny ara-piarahamonina. Ary azo antoka ihany koa fa tsy ho sarotra ho an'ny mpivady ny hitaizana ny zanaka rehefa mitovy ny firehana ara-pivavahana. Mety mbola hampisy olana ve namana Elion ny resaka kilasy sosialy sy ny volon-koditra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Ya, raha raisitsika aloha le ara-pinoana teo anamafisako izay fa nitenen'i Rosiana teo tena olana io. Ny olana rehetra misy eto amin'ity tany tiany dia tsara fantatsika fa vokatry ny olana ara-panahy, ny vahaolana tena varatampony zany dia vahaolana ara-panahy. Kanefa raha samy hafa ny antoko-pivavahana na koa ny anankiray mivavaka ny anankiray tsy mivavaka mihitsy dia tsy ho azo atao vahaolana mihitsy zany lafi ny ara-panahy satria efa mifanipaka sahady. Zava-dehibe zay. Raha miresaka tsika ny amin'ny hoe kilasy sosialy, resaka volon-koditra, fiaviana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy mora miresaka momba azy io satria misy olona tena sensible be mihitsy momba an'izany. Raha ny ara-panahy dia voalaza tsara ao amin'ny Baiboly fa tsy misy andevo, tsy andevo, tsy misy fanafakavahana mihitsy zany ny ara-panahy zay.
fa raha eo amin'ny lafiny fanambadiana dia tokony hitandrina isika fa nielanelana be loatra ara-kolotsaina fiaviana sy ny sisa dia miteraka olana daholo tsy maintsy misy milefitra matsy ny anankiray dia ny anankiray zany manaraka ambokiny fotsiny raha te hilamina na misaraka ka tsy resaka fanavakavana na antondresahana an'izany fa tahaka ny lafiny ara-pahalalana teo ihany rehefa mifanelanelana loatra dia tsy mety ohatra amin'ny fomba tany sasany ny vehivavy tsy dia tena natao hiteny be loatra ary natao anaiky dia amin'ny any sasany efa tsy zay mihitsy fa natao hifanakalo hevitra ny lahy sy ny vavy fa tsy zay tia ny lahy ihany tsy maintsy atao anararotana an'le hoe ny lahy ny lohan'ny vavy dia ny kolotsaina koa tsy andan'izay mbola mametraka be ny vehivavy ho ambany dia ambany vitanao ve ohatra ny hoe vehivavy tsy maintsy manaiky izay lazay ny lehilahy rehetrarehetra ninonninona ny lafiny rehetrarehetra tsy misy mifampihery zany amin'ny voalohany aloha zalahy dia milaza manaiky ny rehetrarehetra rehefa tia azo anao fa rehefa veo izy dia izay tiany ihany tsy maintsy ataonao satria izay ny kolotsaina nanabeazana azy dia tsy manaiky izy hipetraka eo amin'ny toerana izay nahazonanao fa entiny makany aminy ianao mba hahafahany mampanjaka n'izay kolotsaina izay dia tsy maintsy manaiky ianao raha tianao ny mbola hiaraka aminy vitantsika ve zany ka tsy fanavakavahana lizy raha niteny Abrahama niteny tamin'ny mpanompony rehefa akavady ho an'i Isaka dia nafarany tsara mihitsy hoe tsy mahazo makavady atsy na atsy ho an'ny zanako ianao fa ary ihany tsy fanavakavahana zany fa fitsinjovana ny ho avy eo amin'izay mety tsy siny incompatibilité fa fifanarahana zay eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina ny fiaviana indraindray koa ny Rosianina mahagaga ny olona miteny hoe manavakavaka ianao izy manavakavaka koa ny olona efa zatra miaraka aminy ny olona ray kolotsaina aminy ny avakavahany fa makany amin'ny olona hafa tsy mitovy kolotsaina aminy izy zany tsy milaza velively zay ny hoe mila mitandrina tsara mandray antiresaky ity tsy milaza velively zany hoe tsy afaka mivady ny vazaha sy ny gasy na koa hoe tsy afaka mivady ny mainty sy ny fotsy tsy ihany ny resaka fa tsy nijovy tsara zay lafin'izay fa na olona efa lasa lavitra dia lavitra mihitsy ara-pahalalana aza dia tena mbola manindry mafy ao aminy kolotsaina ka raiso amin'saina madio milamina tsara zay zavatra izay raha mety le fifanarahana dia mety le fivanabadiana fa raha tsy mety fa ny anankiray foana tsy maintsy manindry mafy dia efa jereo mialoha ny tokony ho ataonao dia fantarino mivokany dia ekeo satria safidinao raha ravina zany rehetra zany ry namana Elion dia mety isy hatrany zany aloha tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy na ara-toetra io na ara-taona na ara-tsaranga volon-koditra miara-pivavahana fiaviana araka ny voalazanao fa ny tena zava-dehibe dia ny fifamenoana eo amin'ny rotonta zany hoe lanjaina amin'izay afaka omeny sy izay afaka raisiny ny tsirairay zay mihitsy ko raha miteraka tombontsoa amin'ny andaniny sy ny ankilany ny fifanakalozana dia miroso amin'ny fanambadiana ary ny mifanohatra amin'izay kosa zany dia fahendrena manajanona n'ilay fiarahana araka ny naritrateriny namana Elion teo zay mihitsy tsy voatery hoe hompivady ho ny vazaha moa ny tena mahay an'izay amin'ny ankapobeny tsy ry zetra koa fa azo atao raha tena tianao ngy olo io misy fiteny anankiray manao hoe raha tianao ny rozy anankiray tsy rozianina akory fa le rozirozy maniry reny mihitsy raha tianao ny zava-maniry tsara tarehy ny voninkazo iny dia tsy ny fakanao azy ho alainao ao anaty vazy no fanehoana fitiavana azy fa mifametrahana azy eo amin'izay efa naniriny eo izy mateza tsara ny tiana tenenina amin'izany dia aza tia teny tsy voatery ho vadinao daoly olona rehetrarehetra io fa misy ny sahazanao misy ny tsy sahazanao matombo baiboly miteny hoe vady sahaza dia misy zany ny tsy sahaza fa tsy hoe rehefa tianao dia sahazanao ary mitaky fahamatorana be ny fanekenan'izay fa aza miandro hoe voadona mafy any tokantrano any vao hoe tahak'izay tahak'izay ka eto zany rosy dia vatanina ny resaka fa tsy ahodinkodina be
vatanina ny resaka ho saintsaina aoka tsy isy akatendro mihitsy am'izay resaka natao teto fa lanjalanjao tsara lizy marina mihitsy zay nlazainy rozianina teo hoe zava-dehibe le fifamenona afaka mifameno tsara ve afaka mitondra fahasambarana ho an'ny andany sy ny akilany ve ny fiarahanareo afaka mitondra fahasambarana ho an'ny zanakareo ve afaka mitondra fahasambarana ho an'ny ray aman-dreniny andaliny sy ny akilany ve tsy olana fa raha tsy zay dia aza mampijaly olona tsy njovy no avy dia indrindraindrindra raha miatrehitra ny hanambady ianao za mba fa tokony hanambady am'izao angatao mihitsy Andriamanitra ny mianao vady sahaza satria misy ny tsy sahaza fa zay nanao an'izany fanandraman'izany dia nahazo valimbavaka eto ambavaka mihitsy voalazan'ny fikaroana fa ny antony voalohany tena mampisaraka ny mpivady dia ny tsy fahaizana mifandray ny antony hafa vokatra izay fotsiny ny antony hafa tsy resaka vola tsy resaka fiheviana tsy resaka ninina fa tsy fahaizana mifandray kanefa io tsy fahaizana mifandray io dia vokatry ny elanelana be loatra amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia raiso ampahendreny zay torohevitra izay moa eto dia manangona ny torohevitra niraisina avy aminareo ny ray aman-dreny ny boky dia reny ny zaraina raha misy fanontaniana fanamariana tiantsika ho alefa dia alefaso amin'ny larana telefona zay omenantsika amin'ny farany fandarana dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto namana Rosianina manao mandram-piona amin'ny manaraka indray amin'ny mpankafy ity fandarana ity mametraka amin'ny mandram-piona aminao biany indray veloma tompoko AWR faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana finaritra ry mpiara-mianatra namana ny anarantsika atao anatin'ny andro vitsivitsy lohateny manao hoe monina eo amin'ny tany izay ho faranantsika anio manasanao anaraka izany hatrany farany mpiara-mianatra aminao Kaliba Ndretsikivy nodinitsika manokana ny olana teo amin'ny zanak'Israely tao Kanana izay soa ihany fa voavaso amatsara rehefa niverina tany antsinanan'ny Jordana ireo foko roa sy tapany rehefa avy nanampy ny tao andrefana dia nanangana alitara izy ireo no iverin'ny foko tao andrefana fa natao an'Andriamanitra izy zany rehefa nifampiresaka nefa ny rotonta dia nilamina ny raharaha tadidinao ve ny andininy fototra nataontsika tsenjery oabolona toko fa 10:1 andeha rahantsika mamerina indray oabolona toko fa 10:1 ny famalina mora dia mampianina ny fahatezerana mafy fa ny teny marary mahatonga fahasosorana nanoratra momba ity raharaha teo amin'ny zanak'Israely tao Kanana ity ilay mpanoratra kristiany Ellen White zao ny soratany eo amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fa 200 sy 200 edisiona fa 420 hoy izy koa samy zava-dehibe tokony alavirina ary rehefa mananatra ny diso na ny tsy lamidamoka fietsika na ny manao faninina mitratrevatreva sy endrikendrika tsy mahari-potitra mendrika alay tahaka ny fahendrenana Sion Robenita sy ireo rahalahiny raha niezaka hanompo tsara izy nefa natao tsinitsinina sy ny setraina mafy dia tsy namela taratra lonjony kely akory ary rehefa avy nanazava-tsipiriny ny antony zavatra nataony izy dia hita miariary ny tsy fananany tsiny voalamina tamin'ny raharaham-pihavanana ny semba nanentina mpididoza mafy noho ny fihetsika tsara nataony tokony angina tsy hiteny ary tsy iraika eo anoloan'ny fiampangana tsy marina ireo izay hiarana izany fantatr'Andriamanitra ny zavatra izay hanendrikendrehan'ny olona antsika ka dia azontsika petraka amin'ny ampahatokiana ny fikarakarana ny fiainantsika tahaka ny nampiariarian'ny fahotaniakana dia tahaka izany koa ny arovan'ireo izay miandry azy ireo izay manana ny fanahin'ny mpamonjy ihany no anana izany fitiavana mahari-po sady be famindram-po izany dia izao ny toy ny tenin'ity mpanoratra ity
manirahita ny firaisapo sy ny fifankatiavana anjaka eo anivon'ny olony Andriamanitra. Raha nivavaka Jesosy fotoana fohy talohan'ny nanomboana azy dia nangataka mba ho iray ihany tahaka ny mahay azy amin'ny rainy ireo mpianany, ary ny antony dia mba hahalalàn'izao tontolo izao fa Andriamanitra no naniraka azy. Natao antsika manerana ny taonjato rehetra koa io vavaka manetsi-po tafidina hatraty amintsika io. Dia nilaza marimarina indray Jesosy hoe, nefa tsy ho an'ireto ihany nangatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny. Aoka tsy hisy na dia iray akory aza fitsipahamarinana avela ho raraka ny tany, fa aoka isika izotra tsy mitsahatra natratra ny firaisana izay manam-porofo fa mpianatry ny tompo isika. Atyam-pamaranana dia aroso anao saintsainy reto hevitra reto. Hoy Paoly eo amin'ny Filipiana 4:7. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Efa voapoiziny menarana avokoa ny olombelona rehetra, ka zara raha misy olona manao ny hafa mihoatra noho ny tenany. Ady sy tolona ny eny mampanara-dian'i Jesosy. Lazain'ny Paoly eo amin'ny andiny manaraka ao amin'ny titoko ity, fa toetsain'i Jesosy izay tokony ho ao amintsika mihitsy ny fanetretena sy ny fanaovana ny hafa ho ambony noho isika. Iza moa ny tsy efa tezitra sy tafitohina noho ny toe-javatra anankiray, tandra vadikoditra eo amin'ny fiainantsika ao amin'ny fiarahamonina misy antsika izany. Na izany aza, tsy mahasoa ny fahatezerina sy ny fahatafitohinana ary tokony ho soroana. Anisan'ny miteraka ireo fihetseham-po ireo ny tsy fahampian'ny fifandraisana sy ny fifampiainoana. Noho izany, na inona fiarahamonina misy antsika, na tokantrano, na sekoly, na fiangonana, dia andao hianatra ifampiaino, fa ho be dehibe ny olana tsy hitranga akory. Hoy ny apôstôly Jakoba amintsika, Jakoba 2:7. Fantatrareo izany rahalahy malalako. Kanefa aoka ny olona rehetra alady hiaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Andeo farana antsika mivavaka izao fiarahantsika nianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra ny amin'ny leson'ny famahana olana teo amin'ny zanak'Israely tao Kanana. Ampio izay rehefa tojo olana mba hifanatona, hifampiresaka, hanadiady ny fototra izany fa tsy ho maika hanao fitsarana mialoha. Amboary ny fiangonanao mba ho fitaratra eo amin'ny fiarahamonina amin'ny famahana olana. Jesosy io ataovy manahaka anao izay amin'ny toe-javatra rehetra. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Farana ny fianarantsika, ametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Ndretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR